Antananarivo i tompolay Pascal Joseph Kotomavo. Amin'ny maha olony finoana sy mifankatiavana azy dia tsy mahagaga raha isan'ny nilofo amin'ny fitadiava-kevitra ialan'ny firenena amin'izao krizy izao i Pascal Rakotomavo, ka isan'ireo ray aman-dreny mijoro izy ny alohan'izao ny alany teto amin'izao tontolo izao tamin'ny faha-enina ny fitopolon'ny taonany. Manana ny mari-boninahitra ambony eto amin'ny firenena i tompokolay Pascal Joseph Rakotomavo dia ny Grand Croix de deuxième classe de l'ordre national izany. Omaly misasakalina no nigadina teto an-tanindrazana avy aty sy amin'ny Nosy La Réunion ny nofo mangatsikany. Fa isaky ny fiandohan'ny taona moa dia tsy tapaka mihitsy ny Praiministra teo aloha izany hoe Tompokola Pascal Rakotomavo sy ramatoa vadiny manasa ireo mpiara-miasa aminy ary dia isan'ireny moa namana Liliana Rebololona izay mpanolontsaina ny serasera tamin'izy Praiministra teto amin'ny tany sy ny fanjakana izany, ary dia sary ny rahan'izy ireo farany moa iny nentin'ny Liliana Rebololona mitatitra ny momba azy iny mankahery ny fianakaviana manontolo ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny televiziona malagasy. Famitsinjon'ny vahoaka amin'ny faritra maro indrindra moa rehefa lalabe mandry sahirana ny tsena mora. Nisy ny fanazavana tompona andraikitra momba ny fomba fiasa an'ireo tsena mora izany omaly tolakandro fony sosila jamais remerson. Misy tokoa ny tolotra manokana ho an'ny fetin'ny Krismasy sy ny farantaona zany tolotra ny coopérative amin'ny tsinjo malagasy. Ny tolotra io moa dia tolotra tsotra, ny mahatsotra azy dia mba ahafahany hoe ny malagasy rehetra afaka makeny amin'ny tsena mora dia afaka mba manao fety ampilaminana sy ampiadanana. Tolotra tsotra izy io moa misy ny ataontsika hoe vatomamy sy biscuit amina fonosana kelikely zany feno mafonjafonja ihany na valonjato ariary, ary ho an'ny izay manana fahefa-mividy tsotsotra moa zany misy akoma lehibe milanjo eo amin'ny rokolao eo ho amidy valonjato ariary ny anankiray akoho velona moa io zany ho anaovana hetsika manokana mihitsiny. Misy ticket manokana akoho zany eny amin'ny tsena manomboka amin'ny herinandro ahafahana mizara azy. Ny fizarana ireo akoho ireo moa zany amin'ny famarotana azy dia tsy amin'ny andro sokafa amin'ny tsena no izarana azy fa amin'ny andro manokana mihitsy alakamisy ao aorian'ny fisokafana ny alarobia no hozaraina ireo akoho ireo eny amin'ny gymnase-na akoron-drano no anaovana ny hetsika io hetsika manokana akoho. Ny fizarana ny vatomamy sy ny biscuit moa atao manerana ny nosy misy hetsika eritreretina koa karakaraina ny amin'ny faritany arak'izay mapety anazy moa zany mba azo fahafapo daholy ny malagasy rehetrarehetra manerana ny nosy mandritran'ity fety ity. Raha mikasika ny ataontsika hoe fitantanana ankapobeany amin'ny fomba tsotsotra dia miezaka zany zao ny coopérative amin'ny tsinjo malagasy ho matianina koa izara entana ho an'ny nosy manontolo mba azo fahafapo daholy ny manomboka hatrany Antsiranana ka hatrany Toliary. Misy efa tsy maintsy omena fahafapo ny amin'ireo ataontsika hoe tsena enimpolo efa miondrina izao izay mahasahana 5,000 sy iray hetsy fianakaviana. Ka endritra dia endritra izay amin'ny fizarana entana ary efa misy lamina matipaika mba ahafahan'ireo entan'ireo sy fahatapahana mihitsiny eny amin'ny tsena. Amin'ny korotana ny seho tato aty moa tsy hoe korotana fa fihinina fanakorontanana efa misy ny ataontsika hoe fisamborana, misy ny ataontsika hoe fanadiadiana efa misy eny amin'ny ataontsika hoe tompona andraikitra Jesosy Kristy tamin'ny filaminana amin'izao fotoanantsika miteny izao. Ary ho amin'ny fotoana ho avy anao karaka tsena mora mihitsy ny coopérative ho an'ireo ataontsika hoe tena sahirana eny amin'ny fokotany, hidina eny amin'ny fokotany mihitsy zany hiara-iasa amin'ny fokotany sy ny eny amin'ny quartier ny ekipan'ny tsena mora ijery an'ireo mpahazo tombotsoa ireo.
zay zany amin'ny izay fanazavana izay fanazavana mikasika ny hetsika manokana ataony amin'ny tsenamora amin'izao fety itsidika tsy ho ela zao. Io ihany koa ny fepetra raisina mikasika ny mba hampandehanana miaraka ny tokony ho izy izany tsenamora izany, zany hoe fisorohana ireo mpanakorotana zany. Fa totosan'ny maraina teo tsitsy amin'ireo mpambaby be kosa ny fanaovantsony fiara-miasa teo amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny ala sy ny ENAM Androibe. Ndeo arahantsika avy eto miaraka Firary Jaune sy Safimany Rodriguez. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa fiarovana sy fanajana ny tontolo iainana izao fiara-miasa izao. Fantatsika loatra fa ny tontolo iainana dia ho antsika rehetra, atsika samy tompony miara-mitantana miara-mikatsy. Fa ny tsy ampy kosa hoe ahoana ny fomba anampiana ireo volombaoka isasokajiny mba hananany fitaovana autodécision anankiray hanatsarana fomba fiasany. Zay zany ny tanjona voalohany mba hananany torolalana mazava mamaritra tsara ny andraikiny araka ny fahefana ny meny lalàna azy. Fantatsika loatra fa ireo ben'ny tanàna ireo tokony andraikitra voalohany hanamikominina mesazy avy ara roa no tsara ofana ireo no mandraindraikitra dia heverina fa ho tsara ny fiarovana tontolo iainana. Fiara-miasa miaraka amin'ny ENAM zay ahiny ministera ny asa-panjakana. Fantatsika fa ireo mpiasa-panjakana ambony isasokajy zay antsoina hiasa eny ambondrom-paritra na eo anivon'ny fanjakana foibe aty Antananarivo dia matetika dia mivoaka amin'ny ENAM io. Ahoana ny fomba ahafahan'izy ireo diany mbola anampianarina tena amin'ny fiofanana hanana fahalalana ampy entina hiatrika zany andraikitra avo zany rehefa tonga any amin'ny toeram-piasana. Inona kosa no fiatrakan'izany torolalana maitso izany eny anivon'ny vondrom-paritra Itsinjara-pahefana? Ny fahafantarany zareo eo anjara andraiky ny ahafahany mandray andraikitra bebe. Hatramin'izay moa dia nifantatsika foana ny dokotany dia koatran'izay maro ireo mahakasika ny tontolo iainana fa tsy misy tanety any ny misy fepetra raisina mba tsy hanaovana ny tanety zay mbola anjara ny vondrom-paritra Itsinjara-pahefana. Ho an'ny ministeran'ny asa sy ny asa-panjakana kosa dia ny fampianarana ENAM Androibe no sekoly voalohany andray ny module environnement ho taranja ampianarana ireo mpianatra. Ireo olona natao hitondra any amin'ny politika decentralisée rapetso zany dia be dia be ny mivoaka eo amin'ny ENAM, iny administrateur civil zany, ireo no mitatana ny lafitany, ireo kominareo ambany fiahin'ireo zany dia be dia be amin'ireo zany mitatana ny lafitany dia hanana anjara ihany koa izy akolaka zany amin'ny fikajiana ny fampiarana ny guide vert tsy ho apetraka ao anaty tiroara fotsiny zany reny guide vert eo torolalana io fa ho ampiarina mihitsy izy ary ao zany dia be ny fampianarana izay omena an'ireo merareo omena an'ireo chef district reo ao anatin'iny ohatra fotsiny zao hoe ahoana ny fomba hoe fambolena ny ala tsy dina amin'ny doro-tanety izany rehetra zany dia ao anatiny ny torolalana io ary mahatorolalana azy mihitsy ka raha ampiaritsika antsaka-tsy andavana zany io torolalana io dia misy manantena fa hisenana tsy ho fanatanteraka mihitsy ny doro-tanety izay isany problematsika amin'izao fotoana zao. Anisan'ny politika mpitatana ny fanjakana momba ny tontolo iainana ny torolalana maitso na hoe guide vert ary ahitana ireo torolalana sy olana sedraina ary ny anjara andraikitra ny tsirairay mba ho tonga any amin'ny tanjona hoe Madagasikara maitso. Fanamilitra fitaovana anantanterahana fotodrafitrasa Andranatambara amin'ilay fiatra ny 1.3 hektara ao amin'ny commune Lanira kosa ny fikambanana MDM Ambohidratrimo ka mpikambana manodidina ny 100 no azo tombotsoa amin'izany. Brise afana manatsara ny fotodrafitrasa ny fambolena izay afana manondraka tanimbary mirefy 1.3 hektara ity natotry ny MDM district Ambohidratrimo ity ho an'ireo tantsa miaina sy mivelona amin'ny fambolena amin'ireo commune efatra ao anatin'ny district Ambohidratrimo dia ny commune Anteroka, commune Ambatolampy sy Mahafotsy ary Ivato sy Ivato Firaisana. Manolotra ny tia rehetra ny fikambanana MDM amin'ny district Ambohidratrimo ahafahantsika mampidi-drano sy anamboarana ny ty lalana ity ahafahany vokatra mivoaka satria ity tatatra hitantsika eto ity zany dia io no mamelona ny rano sy ny mitondra ny rano mamelona n'ilay fambolena eto amin'ny secteur 12
Fikambanana tantsaha maro no azo tombony amin'izao fanatsarana ny fotodrafitrasa izao dia ny FMR Tsilelika mamokatra, ny FMR Avitra Sotabomba ary manampiso ankety izay ahitana mpikambana manodidina ny 900. No nifatsapany ty fikambanana ity fa antoko ny fivoarany toe-karena sy ny fampandrosoana ny fanatsarana ny vokatra eo amin'ny sehatra ny fambolena no nahatonga azy ireo nanao izao hetsika izao. Ny filoha-pitarika ny MDM Ramatoa Patricia Andrenjafy ately ty distrika Ambohidratrimo Atimo no nanolotra ireo fotodrafitrasa sy fitaovana ireo. Misy fitenenana milaza moa manao hoe benina taingina fa reo zay masaka solitena ihany zay ny tonga eto ka noho izany dia hoy izahay mahasy aminareo hoe manotiny vola ianareo angity lavitra mifaty tahaka ny vato ambodorina ianareo tsy loza soa tsy loza mananjara hoy aho hoe zay manao ratsy ianareo atao fotoany voatavy tanora tsy mahavady tena tompoko antitra baka sasa tsy resaka betsaka tompoko fa dia mametraka amin'ny fisaorana fakatelemana makasitraka makatelina lehibe nareo ka tsy azo telo misaotra tompoko lavo. Natamayavy mitondra n'iny vaovao iny fa voafidy kosa ny filontry frankevitry ny faculté des lettres et des sciences humaines eto Antananarivo ary isany ao anatin'izany frankevitra izany manko no namana Jean Emerambelson ao ratsika vitana. Nivory voalohany ireo mpikambana ao Flankevim-pitatana ny FLSH na ny faculté des lettres et des sciences humaines e ny akato ka voafidy tamin'izany ny filoha hitarika ny Flankevim-pitatanana izay tiza fa ny professeur Ratoandro Gabriel avy ao milalam-piofanana tantara. Misy bosotra tamin'ny teny fandresena lahatra teto zany mikasika ny fitatanana misy olana vaivay be moa zany teto amin'ny fakulté ka aveo aloha zany nga mazava oatsena voalohany resaka fitatanana zany dia mino za fa ny fiara-miasa amin'ny ireo mpampianatra sy mpandrara eto amin'ny fakulté ireo ka manefahana mandray ololandreny manarakaraka an'izay ny ketrehana fanampomaranana ny tonapasy mbola tsy vita mihitsy io ary ato amin'izao aloha dia samy mbola miandro doly ahoana ny farana fa mino fa tsy ho ela teo satria efa samy mba manatena koly na ny ray aman-dreny na ny mpianatra zany hoe ny amin'ny faranany foana zany dia mba lamina ny izany faranany foana zany vita daholo fanadinana dia samy hiafiratena ao avodoly ny bisima zany ao anatin'ny fahatsonina zany ngamba ny tena anisany hoe lara-pahamena ankoatran'izay ngamba dia misy raha-tokatrano anatiny zany ny fampitondrana ao anatiny io zany mitao letra moa dia misy olana goavana makraiza zany hatramin'izay nefa ny misy fikaroana ny fokatsara koatrany. Tsy ho adinoina velively manomboka izao ny fampandehanana ny firafitry ny fiainana eo anivon'ny mpampianatra, eo anivon'ny mpikaroka, eo anivon'ny mpianatra indrindrandrindra ary ny mpandraharaha ety amin'ny faculté des lettres et des sciences humaines université n'Antananarivo. Poratsika manaraka kosa ny fanadiovana vaobe tetsy amin'ny ANS Ampefilo nataon'ny fianakaviam-beny ny fampianarana teknika ao ratsika rehetra miaraka amin'ny Natamayavy sy Cédric Razafindrakoto. Samy nandraina faratandrify azy avokoa ratsy mangaika teto anivon'ny sekretariam-panjakana miadidin'ny fampianarana teknika tamin'ity fanadiovana vaobe natao teto anivon'ny ity département ity izao izay nitarihan'ny sekretariam-panjakana miadidin'ny fampianarana teknika sy ny fantofanana arakasa Totorary Malala Marie Lydia nodiovina avokoa miatiny sy ivelan'ny département izay nanaovana tanamaro. Fitananany complexe scolaire Ampefilo dia maro ny manana azy, ao ny bureau sekretariam-panjakana, ao ny BAD izay mpiara-movonantoka amintsika efa maty vola, ao ireo sekoly dia ny LTC Ampefilo, ny CTM dia ao ihany koa ny NTAS dia mbola misy olona isan-karazany miara-miaina aby zany izay olona samy manana maizy azy ka ny andro ny fanadiovana vaobe ohatran'izao zava-dehibe aminay satria miaraka daholo ireo olona rehetra eo manadio sy manakolokolo an'ity tanàna iombonana satria ao anatin'ny tontolo iainana madio dia tsara ny fianarana sy ny fiarah-miasa. Faisinay tamin'ny herintaona lasa dia tsy misy vavahady, tsy misy ny fanamipaka, tsy misy mihitsy ny fikarakarana hoe fiarahany ireo karazan'ireo. Efa herintaona zany izao no efa mipetrapetraka tsara daholo zany zavatra rehetra zany ary ny fepetra mbola ho raisina moa mbola ho hatsaraina zany ny zava-bita hatramin'izay dia fametrahana geridy zany ary eo ihany koa ny fanampiana ireo fanariana fasinany toerana fanamipako angamba dia